ankabeny aloha dia ny télévision no tena mahavatana anazy sady aingana indrindra ary ny radio ihany koa manarak'izay. Mijery télé sy mihaino radio zao no tena azahoanako betsaka. Gazety, mijery télé, radio, gazety. Facebook zany hitako hoe azahoana fahafanarao-baovao kaiky sady betsaka indrindra sady vetsivetsy. Araka ny fahafantarako anazy aloha zany dia radio, ny Facebook koa ao anatiny, dia gazety. Ireo aloha zany hitako hoe ahitana VDB. Ny radio sy ny télé. Ny radio sy ny gazety. Fahitalavitra. Télé voalohany indrindra, radio koa manampy ana RMM, TVM, RTA. Fahitalavitra sy Facebook. Radio. Gazety an-tsoratra. Mijery télé dia mihaino radio dia manao Facebook. Karazam-baovao mahakasika ny ara-tsosialy sy ny ara-politika dia ny ara-kulturaly indrindraindrindra tena manentana anazy zany. Vaovao resaka karazana sosialy. Reny tsy mpandriam-pahalemana reny na tena mahaliana. karazam-baovao le avy amin'ny velany. Zava-misy, fanabeazana. Zany mahaliana azy ao amin'ilay resaka hoe politika sy sosialy reny. Mba fanatanjahantena. Ny vaovao momba ny raharaham-pirenena aloha namba hitovizana be sy ny maro e. Sosialy sy politika. Momba ny toe-karena misy eto Madagasikara, kolotsaina, sport, ohatrohatr'izany. Vaovao miseho isan'andro. Toy le vaovao le ino izy teo le moa le resaka fandarana sy ny karazany reny. Vaovao politika dia fiarahamonina firaisam-pirenena. Raha manome naoty ray hatramin'ny folo eo amin'ny valo amin'ny folo zany no naoty omena. Efa tsapa hoe miezaka ny mpanango-baovao manerana ny nosy fa ao ny antony anankiray voalohany amin'ny resaka fampitaovana zany mbola hita hoe tsy ahafaha manoatra, eo ihany koa ny halaviran'ny toerana izay tsy ahafaha manoatra ihany koa, ny indrindraindrindra moa ny fahafahana mamoaka ny vaovao atao hoe tena marim-pototra zany amin'ny lafiny anankiray mbola manano sarotra kely. Eo amin'ny 5 sur 10 satria tsara le azo antoka marina le tenena. 8 problème antsika eto zany le ohatrany hoe tsy mety milamina, tsy mety mifandefitra mihitsy fa samy mitana ny heviny daholo. Tsy antony misy zavatra mbola tsy zakan'ny vahoaka dia nefa alefa tokony hoe tatopaterana zany ny zavatra tokony alefa amin'ny vahoaka fa tsy alefa daholo. Dia faharoa gazety indray ny resahako rehefa ohatra hoe misy vaovao amin'ny gazety manotona be mihitsy ny ao ilay pejy voalohany fa ny ao anatiny ao zavatra fa be mihitsy fa tsy arakarak'izay. Amin'ny 7 eo ny anazy zany zay. 7 mahafinaritra azy zany fomba fitrandraham-panao gazety ny vaovao mahaliana ny olona rehetra. Tsy avy hatrany ny fahitako azy satria raha tsy teny afa-tsy ny olona atao hoe miala kely ny renivohitra zao dia tsy hitovy mihitsy ny angom-baovao izay renesiny sy ny eto an-tanan-dehibe satria noho izay tsy fahampy amin'ny atao hoe fitaovana amin'ny haino aman-jery zay dia atao hoe limité ihany no vaovao tonga any am-potsofon'ny any ambany-ravinkazo any. Tsy mahazo aloha satria araka ny teneniko teo hoe tara be ilay izy vao mivoaka. Ny any ambanivohitra koa indraindray tsy manana radio sy télé satria tsy misy jiro. Dia tsy mitovy.